ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra afaka manaratra hatrety alarobia fa 17 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky ny Exodosy toko 17. Exodosy toko 17 andiny 12 ka hatramin'ny andiny 13. Exodosy toko 17 andiny 12 ka hatramin'ny andiny 13. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah: indro fa ianao milaza amiko hoe eto miakatra ity fireneny ity, ary ianao tsy mbola napahafantatra azy izay raha ianao iaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa, ary efa nahita fity eo imasoko koa ianao. Ko ankehitriny raha mahita fity eo imasonao aho dia ampahafantaro ny lalanao aho, ahalalako anao mba ahitako fity eo imasonao ary hevery fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy: nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharana. Fa hoy Mosesy taminy: raha tsy handeha nitavanao dia aza mitondra na hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fity eo imasonao zaho sy ny olonao? Moa tsy ny amin'ny andehananao miaraka aminay fa dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany zahay dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izao zavatra nolazainao izao dia ataoko koa, fa nahita fity eo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa. Ary hoy Mosesy: mba ampahitao ny voninahitra aho. Fa io kosa Jehovah: izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary hoy koa izy: tsy mahazo mahita nitavaka ianao, fa tsy misy olona mahitaka aho velona. Dia hoy Jehovah: indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao, ka raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefako ny aram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako, dia ianao mandra-pandaliko. Dia hanaisotra ny tanaka ka hita ny voky ianao, fa nitavako tsy ho hita. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zavatra mahagaga rehefa nandinidinika fanaovan'ny Mosesy amin'Andriamanitra amin'ity Exodosy toko 17. Zava-dehibe telo lehibe no amin'tinana ity andiny 12 ka hatramin'ny 17 ity nangatahany Mosesy. Nangata-javatra niady varotra tamin'Andriamanitra Mosesy. Mosesy moa akaiky an'Andriamanitra, ary tahaka antsika akaiky an'Andriamanitra ny amin'i Jesosy. Dia amin'ity Exodosy 17 ity dia tena azo iresahana tahaka ny ray be fitiavan'Andriamanitra, azo hitafana manokana tahaka ny ray be fitiavan'Andriamanitra. Asa ianao rehefa mivavaka mangina ho isika raha mihevitra tahaka izao hiveran'ny Mosesy an'Andriamanitra izao. Fa Andriamanitra dia ray. Efa niteniny izy eo amin'ny Malakia manao hoe raha ray aiza izay ajako. Ary dia Andriamanitra dia ray. Vao manao ny vavaka nampianarin'ny tompo isika ka nangataka tamin'ny mpianatra, nangataka tamin'i Jesosy ny mpianatra hoe ampianary re Jesosy mba hivavaka, ahoana ny fivavaka. Dia hoy Jesosy manao hoe rainay izay ihany an-danitra. Zany hoe raha mivavaka ianao dia mitodika amin'Andriamanitra ray. Ray mitako fanajana. Eto amin'izany toetra n'Andriamanitra ray zany no angatahan'ny Mosesy zavatra telo lehibe. Zavatra telo lehibe no angatahan'ny Mosesy. Ary everiko fa saza ny fankatahan'ny mpino rehetra koa azo. Voalohany angatahan'ny Mosesy dia izao: apahafantaro
milalanao a ahalalako anao. Andininy 17 ampahafataro milalanao a. Mosesy nge fa nafantatre toko efa mena Mosesy ny 10 hatrany amin'ny Exode toko 2 toko efa mena Mosesy fa lalan'iny ny ty mbola tadiavin'ny Mosesy ity. Fa gatsy efa nampahafantarina azy hatrany amin'ny Exode toko 3 izy niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny roy memy izay nirehitra nefa tsy may. Toko efa niresaka tamin'Andriamanitra Mosesy. Fa eto dia nisy zavatra manokana nangatahany Mosesy hoe ampahafantaro aho ny lalanao, ahalalako anao mba ahitako fity eo masonao. Zany hoe ampahafantaro aho ny sitraponao. Ilay teny hoe mahalala ao amin'ny soratra masina Iada amin'ny teny Hebreo dia milaza fiombonanaina. Zany hoe mamaika Mosesy teny hoe ampahafantaro aho ny visionao Andriamanitra, ampahafantaro aho hoe inona ny tena antom-pisiko amin'ny fiainako manokana ity, ampahafantaro aho hoe inona ny programanao ny amin'ny fiainako manokana, ampahafantaro aho hoe inona ary ny tena sitraponao ny amiko hoe mba hananako firaisana marina aminao. Raha ohatra ka tsy fantatro Andriamanitra ny tena programanao ny amin'ny fiainako dia izao hoe mety manao an'ilay zavatra fotsiny satria sainao atao zany. Fa rehefa ampahafantarinao tsara mihitsy hoe inona moa zany Andriamanitra ny tena sitraponao amiko ity, dia manana firaisana bebe kokoa aminao a. Zay le hoe hahalalako anao. Ary rehefa manana firaisana bebe kokoa aminao a dia vao mainka tianao dia izao mahita fity eo masonao a. Lasa tianao a, lasa ambinina kokoa. Ny lojikatsika olombelona dia mifamadika amin'izay rehefa malala hoe ataovy mahita fity eo masonao Andriamanitra. Zany eo mifanambinana aloha Andriamanitra. Satria hoe mahita fity eo dia tsorona ilay vatoateny dia milaza hoe mahita fitahiana, mahita fanambinana. Dia hoe Mosesy manao hoe rehefa fantatro ilay lalanao, fantatro ny visionao Andriamanitra, ny programanao ny tianao atongavana ny antom-pisiko, dia lasa manana firaisana bebe kokoa aminao a, dia tonga ho azy ny fanambinanao mahita fity eo masonao a. Fa hotsika manao hoe mifanohitra amin'izay ny lojikatsika olombelona rehefa ny ampiasana hoe rehefa omenao fisondrotan-karama dia mazoto miasa, rehefa omenao avancement, rehefa omenao fisondrotan-karama bebe kokoa na prime bebe kokoa dia mazoto miasa, dia mahazo motivation kokoa zany. Fa hoy ny firazan'ny Mosesy hoe tsy izay ny zava-dehibe amiko. Ampahafantaro aloha le vision. Zany hoe ampahafantaro hoe inona ny programa, inona ny tianao hitondrana, inona ny tianao mety andehanako. Dia izao rehefa azoko zay dia lesy lahatra dia tiako le miaraka aminao, tiako miombinaina aminao, dia fantatro fa mandeha ho azy ny fiainako. Rehefa ko malala mifangatahany Mosesy voalohany zany dia izao hoe Tompo ampahafantaro aho ny lalanao, azafenina amiko ny sitraponao. Ny tompo fe moa lafiny fa ampahafantaro aho atao fitakatro ny sitraponao. Nga malala ho vavaka ataonao zany. Davida nanao ny vavaka eo mpanao salamo, tsy Mosesy ihany fa betsaka ny mpanompon'Andriamanitra nanao hoe Tompo ampahafantaro aho ny sitraponao. Zay voalohany angatahan'ny Mosesy. Dia navaly ny Tompo tamin'izany fangatahany zany, dia hoy ny Tompo manao hoe zao noho izy omeko fitsarana ianao, aza mitebiteby amin'izay lalana hitondrako anao, ho ampahafantariko anao zany, izano ialohanao, izano ialohanao, izano hitarika anao. Izy manao hoe izano hitarika anao ary ahita fity eo imasoko ianao. Hoy Jehova tamin'ny Mosesy 9:7, zao zavatra nolazainao izao, na hoe zao zavatra nangatahanao rehetra zao dia omeko anao ary ahita fity eo imasoko ianao.
ary ataoko mahalala anao ary mahalala anao tokoa. Mivaly mivavaka Mosesy satria mivavaky ny Mosesy mivavaky ny fahatokinan'Andriamanitra, tsy mivavaky ny materialista hoe ny fanambinina no omen'Andriamanitra, fa mivavaky ny finoana hoe mety hampahafantaro a mihitsy aloha sitraponao de hoe ny tompo anao hoe ao fataoko mahita fiteo masoko ianao. Fa ny faharoa nangatah Mosesy ravako malala de izy manao hoe hampahafantaro koa hoe iza ny namako. Hatramin'izao anao mbola tsy nampahafantatra ny namako. Hoy ianao hoe miakatra ty fireneny ty fa iza ny namako. Zany hoe raha mampahafantatra ny lalanao ianao de zao koa iza ary ny namako. Mba ome namana Andriamanitra. Toy aho hoe iza am'ireo vahoaka be dehibe ireo am'ireo olona be dehibe hitako, iza am'ireo no azoko ametrahana fitokisana. Am'ireo vahoaka be dehibe misy namako be, misy olona be dehibe nge mpiara-miasa amiko hitako Mosesy, hitako daholo ny olona rehetra. Fa toy aho hoe iza ny io namako akaiky. Mahagaga io fanontanian'ny Mosesy io havako. Mahagaga io fangatahan'ny Mosesy io ao amin'ny Exodus toko faefatra de efa niady varotra tamin'Andriamanitra Mosesy manao hoe ho lafa Andriamanitra irahana fa zange tsy mahay miteny badalela ho lafa irahana de ny tompo manao hoe efa omeko namanao Iarona no solombavanao. De eto ndray Mosesy manao hoe ka iza ary zany namako fa ngamo Iarona tsy naman'ny Mosesy. Le avako malala namana akaiky ny tadiavan'ny Mosesy eto, namana afaka hiaraka aminy hitondra ny vahoaka, namana afaka hiaraka hitondra ireto fireneny reto, hiaraka namana izay ataontsika hoe mpiara-miasa aminy izay afaka hibanjina ny vinan'Andriamanitra miaraka aminy. Inona navalin'ny tompo? Tsy ny tenin'ny tompo. Tsy nanome namana ny Mosesy izy, tsy izay ny zava-dehibe ho izy. Be dehibe ny olona rehetra dia namanao avokoa, azonao atao namana ny olona rehetra. Tsy nanomena ny olona mihitsy ny tompo eto. Fa inona ny tenen'ny tompo? Ny tavako no handeha ary hanome fitsarana, zany hoe izany hiaraka aminao, izany ho namanao, izany ho namanao akaiky. Raha feo mirefo meko anao ny sitrapoko, hampahafantariko anao ny lalana tokony izorana de zao zany ho sakaizanao, zany ho namanao. Ary io ny mahamarina n'ilay hira protestant, iatsika protestant hoe Jesosy sakaizanay, Jesosy namana, zay ny tika teny hoe sakaiza, Jesosy namanay, Jesosy tena namanao akaiky. Namanao daholo ny olona rehetra rehefa eny am-pandehanana eny de omeny Jesosy namana ianao. Fa namanao voalohany indrindra de tsy olona fa Andriamanitra. Ny namana akaiky voalohany indrindra de Andriamanitra. Ary rehefa aveo Andriamanitra anolotra ny namana, sakaiza, mpiara-miasa mahatoky, afaka hiara-manatanteraka aminao lay vina tian'Andriamanitra andehananao, ampatonga anao ahita fity eo imasony. Aza mizakazaka matehitra aman'olona ary zay ny tian'ny tompo tenena tamin'ny Mosesy, manome anao vina, ity ny vina eto miakatra ty fireneny ty, ity ny vina ho tahiko ianao, ity ny vina zao. Fa izao tsy olona akory no anampy anao am'izany, fa iza Andriamanitra ihany. Avako malalo rehefa fantatranao sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao de matoky fa izy ny namanao voalohany indrindra. Ary rehefa namanao izy de anomenao mpiara-miasa aminao rehefa feo, anomenao olona mahatoky afaka mahatratra manatratra ny tanjona tian'Andriamanitra hotratrarinao. Fa meteza ho naman'Andriamanitra, meteza ndray an'Andriamanitra, meteza ndray an' Jesosy ho sakaizanao. Fa ny farany de zao mbola nidongotray Mosesy manao hoe eny efa namako ianao zany a, efa fantatro zany ny tianao le fa hoe zao zany ampafantarinao any tiana le nitavanao, ialao ny elo lalana, ialao ny hitarika ary ho namako eny am-pandehanana ianao. Fa izao Andriamanitra mba hampahitao ny voninahitra ao ahy, atovy hitako zany zavatra azo lazaina hoe sarotra angatahana. Fa inona mbola natonga Mosesy nitady hoe hampahitao any voninahitra ao, toka efa tany an-tendrombohitra Sinay Mosesy nandritry ny 40 andro, efa niresaka tamin'Andriamanitra, tokony men'Andriamanitra azy ny vato fisakaroa. Fa inona mahatonga Mosesy nitady hoe hampahitao ny voninahitra ao? Le afako malala rehefa eny am-pandehanana miaraka amin'Andriamanitra ianao de indraindray miady varotra tahaka Mosesy manao hoe
mba hampahitaony voninahitra ao Andriamanitra ety ampandehanana ety. Ao amin'ny toeram-paisako Andriamanitra mba mba hahitany voninahitra ao, mba tiako hita hoe mitay ahy ianao, hitako hoe azoko anteherana ianao, rehefa eny an-dalanay dia mba hampahitaony voninahitra ao. Aoka amin'ny fiainako mba hahitany voninahitra ao, hahitany hampahitaony voninahitra ao Andriamanitra, ady varotra misesy io. Dia neken'Andriamanitra, neken'Andriamanitra avako malala engany hampahitan'Andriamanitra ny voninahitra ianao. Tsy afaka nahitan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso isika, io efa nytenenin'ny Jesosy manao hoe tsisy mahita ny ray afa-tsy ny zanaka. Fa izao revako malala azon'Andriamanitra aseho antsika kosa ny fahatsarany. Le teny hoe voninahitra io dia ny fahatsarany, ny famindrampon'Andriamanitra, zay ny tena mahalaza azy, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamoram-panahyn'Andriamanitra atao vitako zany. Rehefa miaraka amiko ianao Andriamanitra, namako ianao, dia atao vitako ny fahatsaranao, ny fahatsaram-ponao, ny fahatsaram-panahinao, ny fahatsaranao Andriamanitra atao vitako eo amin'ny fiainako. Avako malala engane zany fankatahana ho sesany ho fankatahanao. Fa raha izany no ankatahanao dia izao ny tenin'ny Tompo aminao, ampoanao ny fahasoavako. Ny hevitra ireo ny valim-bavaka azo ny mosesy eo dia le tenin'Andriamanitra tamin'ny Paoly manao hoe ampoanao ny fahasoavako. Nangataka reo zavatra telo lehibe ireo mosesy, dia Paoly koa nangataka, tenao koa mangataka, dia izao ny valiny, ampoanao ny fahasoavan'ny Tompo. Fahasoavan'ny Tompo mitarika anao amin'ny lalana tokony mandehanana. Fahasoavan'ny Tompo miaraka aminao isan'andro izy. Fahasoavan'ny Tompo asehony ianao ny voninahiny. Ivavaka sika riavako. Tompo misaotra anao zahay fa avelanao mangataka manokana aminao. Ianao efa niteny taminay manao hoe mangatady omena ianareo, hatramin'izao dia mbola tsy nangataka ianareo. Tompo, amin'izao volana voalohany amin'ny taona madiva ifahalan'izao sahady dia mangataka aminao zahay tahaka ny nangatahany Mosesy. Toroy lalany zahay, tario lalany izahay, ampahafataro anay ny sitraponao, aza velanao mpanjenjena amin'ity tany fandalovany ity zahay, fa ampahafataro anay ny sitraponao, mba hanananay firaketa-po aminao, ka hahitanay fity eo masonao Andriamanitra. Tompo, mangataka aminao zahay, meteza hiara-dalana aminay, meteza ho sakaizanay, eo ampamaky vakina ny isan'andronay, ho hitanay fa mitantana anay ianao, hamarino aminay fa mitantana anay amin'ny tanana akavanany fahamarinanao ianao, eo ampamaky vakina ny isan'andronay. Tompo, mangataka aminao zahay, hampahitao ny voninahitra, hampahitao ny fahatsaranao amin'irao fo zahay na tsy tanteraka aza, hampahitao ny fahatsaranao zahay Tompo, ny fahamoram-panahinao eny ampandehanana tantany izay zandrinao Jesosy, tantany ny fahalemem-panahy, ny fitiavanao mba ho tonga amin'ny tanjona tianao hatongavanay. Dia meteza Tompo hiaraka aminay, aza mahafoina mahasaraka anay ianao eo amin'ny fiainana isan'andro. Ome fahasalamana sy herin-tanjaka izay Tompo ho entinay manompo anao, ome fifaliam-piainana izay Tompo ho entinay mizara ny filazantsaranao, ome fiadanam-po izay Tompo ho entinay mifaly amin'ny fanarahananao, ampitoera aminay Jesosy ny fitiavanao. Amen.